faly manolotra ny araba ho atsika mpiaino rehetra manaraka izao fandarana izao tenako izay hitondra ny loha hevitra manokana amin'ity androany ity. 7 andro miaraka amin'ny Kristy izay no loha hevitra izay narahantsika nandritry ny andro maromaro ary izany loha hevitra izany dia hitondra atsika anakaiky koa any Kristy ary hitondra atsika koa mba afahatsika manompo bebe kokoa an'Andriamanitra. Andeha ary anomboantsika izany famelabelarana izany dia manasa atsika hanondrika lohantsika hivavaka. Ray masina sy tsara indrindra zay any an-danitro ho amasinina ny anaranao. Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao ary tsy misy toanao. Ianao lay Andriamanitra tsy voafianelanelampotona sy nelanelan-tany. Ianao nahary sy namonjy anay. Koa raha miantso ny anaranao izahay. Meteza Tompo mba ho tompo sy mpanjaka anay. Meteza Tompo mba hamela ny elokay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao. Ray masino, raha andinika ny teninao izahay, anovy fahalalana amin'ny teninao izahay. Engane izany teninao izany mba hitondra finoana ho anay tsirairay avy. Mangataka fanahinao anefa izahay Tompo, mba hitary-dalana anay amin'ny fahamarinana. Omeo anay izany raha sitrakao. Amin'ny anaranao ary Jesosy no hanonana sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Efapolo andro miaraka amin'ny Kristy. Mino ary mpiaino malala isa fa manaraka izao fandarana izao ianao ary manantena ihany koa fa ahazo hery ianao mba ho tratrany ny tanjona dia ny ahatonga antsika koa hiara mandeha amin'ny Kristy mandrakariva. Androany isika dia hijery lohahevitra anankiray. Izany lohateny izany dia manao hoe fivavahana sy fiderana. Fivavahana sy fiderana. Tsy afaka misaraka amin'ny olombelona ny serasera na ny fifandraisana amin'ny olona samy olona izany. Ary matetika ny zavatra tsikaritra rehefa misy olana isika olombelona na manana ady eo amin'ny fiainantsika dia matetika mitady an'ireny olona izay azontsika hitokiana ireny isika. Midodododo mitady azy ireny. Inona ary ny antony? Satria izy ireny azontsika amborana ny tsy ambaratelontsika. Androany ry mpiaino malala dia iresaka manokana ny amin'ny fivavahana sy ny fiderana isika. Ary iresaka manokana ihany koa ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka fivavahana isika dia miresaka ny amin'ny fifandraisantsika ihany koa ny amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fitondrany mahasoa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy. Tsy ampy anefa izany serasera izany. Fa misy zavatra iandrasan'Andriamanitra koa avy amiko sy avy aminao. Dia tsy inona izany fa ny famborahantsika, ny fandoharantsika ny ao am-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha izay fomba fifandraisana izay no ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Mihaino an'Andriamanitra tsika satria miteny amintsika Andriamanitra. Ary isika ihany koa mamboraka, tsy manafina ninina eo amin'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra dia hitondra fitahiana ho antsika izany karazana fifandraisana izany. Tsy maintsy manana fifanaraserana tanteraka amin'ny raintsika izay any an-danitra isika mba hananantsika aim-panahy sy herim-po. Mety ho voatarika any amin'ny saintsika, mety eritreritra any amin'ny asa sy famindram-pony ary fitahiana isika, nefa tsy izany no firaisana aminy raha ny tena marina no lazaina.
raha te iray amin'andriamanitra tsika ry mpiaino malala dia tsy maintsy manan-javatra olazaina aminy amin'ny toe-piainantsika. Matetika tokoa dia tsy manan-javatra mbara amin'andriamanitra isika, ary matetika ary tsika nomeritreritra hoe ny fiainako ve efa fantatr'andriamanitra momba, dia tsy manana heritreritra intsony isika ny amboraka ny fiainantsika amin'andriamanitra kanefa tena ilain'andriamanitra izany mba hahatonga n'le fifandraisana, mba hahatonga n'le fifaneraserana eo amintsika sy andriamanitra, mba ho tonga amin'ny faratapony. Ka dia eto dia maniry atsika mpiaino mba tsy salasala amboraka, tsy salasala ny ilaza ny fiainantsika amin'andriamanitra. Anisan'ny zavatra voalohany tena ilain'andriamanitra amintsika izany. Rehefa miresaka an'izay isika dia ny tonga ao an-tsaina voalohany dia ny hoe ny fivavahana. Ny fivavahana zany ry hava-malala dia anisan'ny fomba anankiray ahafahantsika maneho ny fiainantsika, ahafahantsika mamboraka ny fiainantsika amin'andriamanitra. Inona moa no atao hoe famaritana ny fivavahana? Dia ho jerevantsika ny famaritana ny atao hoe fivavahana. Ny fivavahana dia famborahana ny fo amin'andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Averiko ilay famaritana. Ny fivavahana dia famborahana ny fo amin'andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary rehefa mivavaka amin'andriamanitra zany ianao dia mamboraka, aza alay-panahy mihitsy ianao iteny manao hoe ny fiainako efa fantatr'andriamanitra. Raha mandalo olana ianao dia matetika dia ozy ianao hoe efa hitan'andriamanitra zao olako izao fa mahalala ny tokony ataony izy, kanefa tsy feno mihitsy ilay fifandraisana, ilay serasera. Raha tsy mamboraka ny ao am-ponao ianao, andriamanitra efa niteny taminao tamin'ny alalan'ireo zavatra maro ireo fa anjaranao indray zany mba mamboraka ihany koa ny fiainanao amin'andriamanitra. Tsy maintsy atao izany, tsy noho ny mba ampahafantatra an'andriamanitra ny toetsika, fa mba hahatonga atsika ho afaka handray an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny fivavahana zany dia tsy mampidina an'andriamanitra ho aty amintsika, fa mampiakatra atsika ho any aminy kosa. Ry mpiaino malala, raha izay tapany voalohany izay no verenantsika ho jerevana dia izao miresaka ny amin'ny fivavahana, ny anjara toeran'ny fivavahana eo amintsika olombelona. Dia anisany zava-dehibe ny famborahantsika ny fiainantsika amin'andriamanitra, tahaka ireny olo tiatsika ireny andriamanitra, tsy misalasala, mahatoky azy. Ary ny fivavahana ihany koa izy dia tsy mampidina an'andriamanitra eo amintsika, fa mampiakatra, zany hoe mitondra atsika zany anakaiky an'andriamanitra ny fivavahana. Manantena fa ho ampiarinao amin'ny fiainana ara-panahinao izany. Ary rehefa mivavaka ianao dia engane mba tena anakaiky atsika tokoa an'andriamanitra ny fivavahana rehetra zay tonontsika. Tsy vitan'izay ihany fa Andriamanitra Jesosy Kristy fony izy tety an-tany dia nampianatra ny mpianatra hivavaka. Ilaina zany ny mianatra mivavaka. Matetika mantsy dia rehefa mampianatra ny zanantsika sika hivavaka ao an-tokantrano ao dia matetika ohatrany hoe vavaka tsenjery, ohatra ny vavaka sakafo dia tsenjery fotsiny ilay vavaka, ary iny vavaka sakafo iny dia iny foana miverimberina isaky ny alohan'ny isakafo isika. Kanefa tsy izay ny atao hoe mivavaka, mila ianarana zany mivavaka. Ary efa hitantsika teo hoe ny vavaka dia famborahana ny ao am-po amin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Nampianatra ny mpianany hivavaka Jesosy fony tety ambonin'ny tany. Nanoro azy izy mba ampiseho amin'Andriamanitra izay ilainy isan'andro sy hametraka ny fanahiny rehetra eo aminy. Ary ny fanomeza tokony nataony taminy fa ho enona ny fivavahany dia fanomeza toky ataony amintsika koa. Ry mpiaino malala, mino fa atoky an'Andriamanitra ianao. Ka rehefa misy toe-javatra miseho amin'ny fiainanao
na tsara izany na ratsy izany dia amboray eo amin'ny Kristy ny fiainanao. Amboray amin'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra aza misy afenina aminy. Fa izy dia teny hoe ary nanome toky izy tamin'ny alalan'ny teny fikasany fa hoenony ny fivavahantsika. Hoenony ny fivavahantsika. Ao amin'ny tantara faharoa toko fafito ny andininy fa 4:40 dia misy teny efa fahenontsika izany teny izany. Tantara faharoa toko fafito andininy fa 4:40 dia izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Eto Andriamanitra dia miteny fa raha ny olona izay antsoina hoe kristianina zany no ho avy amin'ny anarany ary anetry tena ozy izy hivavaka hitady ny tavany hiala amin'ny ratsy fanaony. Ny tiako tsipihana amin'io dingana io, dingan'ny fibebahana izy io, dia ilay hoe hivavaka. Raha tonga zany tsika eo amin'ny Kristy ka hivavaka dia manome teny fikasana izy manao hoe hiaino any an-danitra izy ny vavaka izay tonoantsika. Mahafinaritra ny maheno izany teny fikasana, teny fanomezan-toky, satria matetika no maheno tokoa tsika olona milaza manambara manao hoe zany matetika mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy henon'Andriamanitra ny fivavahako hoe aza alay-panahy isika amin'izany toe-javatra izany. Miaino ny vavakantsika tokoa Andriamanitra raha mamboraka ny ao am-pontsika sy ny fiainantsika amin'isika. Raha mahatoky azy isika dia miaino. Fa zao no tsarovy mandrakariva tsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy voatery hoe tonga dia amaly ny vavakantsika eo no eo izy. Tsy tahaka ny robot ohatra ka miteny ianao hoe omeo dite dia tonga dia iny misy dite milatsaka avy any. Fa Andriamanitra mahalala ny mahasoa antsika. Ny valim-bavaka omen'Andriamanitra amintsika dia matetika miseho amin'ireto endrika anankitelo ireto. Na Andriamanitra mamaly ny vavakantsika, eny ekeny ilay vavaka. Na Andriamanitra tsy ekeny ilay vavaka. Na ny fahatelo dia hoe mbola miandry. Avelan'Andriamanitra iandry isika. Mila manana faharetana zany isika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Ary rehefa mahazo valim-bavaka ihany koa tsika dia azadino ny midera sy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ry mpiaino malala. Na dia Jesosy aza dia matetika no nivavaka fony izy niaran'olona tamintsika olombelona. Ny mpamonjytsika dia nampitovy ny tenany tamintsika amin'ny ilantsika sy ny fahamlementsika tamin'ny nahatongavany ho mpiangavy sy mpitaraina, mangataka hery vaovao amin'ny rainy mba hazony manefa ny adidiny sy mandresy ny fakapanahy. Izy no marika alaitsika tahaka amin'ny zavatra rehetra ry mpiaino malala. Raha lahy izy amin'ny fahalementsika fa nalay-panahy tahaka atsika tamin'ny zavatra rehetra koa izy, nefa koa ilay tsy nanana ota ary nandositra ny ratsy izy, niaritra ny ady sy ny fijalim-panahy rehetra teto amin'izao tontolo izao feno ota Kristy. Ny toetra maha-olombelona azy dia nahatonga ny fivavahana ho zavatra tsy maintsy nataony sady tombontsoa taminy. Nahita fampaherezana sy fifaliana izy tamin'ny fidiniana tamin'ny rainy. Ary raha ilay mpamonjy ny olombelona dia ilay zanak'Andriamanitra aza na tsiary fa mila fivavahana, maika fa isika mpanota malemy mety maty dia tokony ahatsiaro fa tsy maintsy ilaina ny fivavahana ampaharetana sy ambikafanampo. Ry mpiaino malala, zany fanandramana ny ainan'i Kristy zany dia tokony ho alaitsika tahaka. Nanome modely izy, raha izy mpamonjy aza mila mivavaka vao maika fa izaho izay manana ny nofo mety loha, izaho izay mpanompo tsy mahasoa. Ry ava malala, tena ilaitsika ny mivavaka mihoatra noho ny nataon'i Kristy. Ary tokony ianao izany fanandramana izany tsika ao anatin'izao 400 andro miaraka amin'i Kristy izao. Raha ohatra ianao ka nataontsika hoe nivavaka indray mandeha na indroa intelo teo aloha, ampitomboy ny dozy, ampitomboy ny dozy ny fivavahanao amin'Andriamanitra, satria na i Kristy aza mampamonjy azy ny ilany vavaka vao maika ve fa izasy anao mila mampitombo mivavaka
amin'ny Kristy tsika satria izany no fomba anankiray ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mampatsiaro ny tantarany Enoka izany izay niara nandeha tamin'Andriamanitra. Nety mihitsy ny fifandraisan'Andriamanitra sy Enoka ary ny fampiaino izy ireo. Andriamanitra niteny tamin'ny Enoka koa namboraka ny fiainany mandrakariva tamin'Andriamanitra ary hitantsika ny efarany izany fiainany izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ary raha tiantsika koa ny anana fiafarana tsara miaraka amin'Andriamanitra dia manasa antsika ny tenin'Andriamanitra mba anana fifandraisana tsara, mba hiara mandeha amin'Andriamanitra isan'andro isika, indrindra fa amin'izao dia be dia ny 4 andro hiarahantsika amin'ny Kristia izao. Miandry anome antsika ny fahafianoan'ny fitahiny ny raintsika izay any an-danitra. Tombontsoa antsika ny igoka amin'ny loharanon'ny fitiavana tsy hitalany. Magaga loatra ny akeliny ivavahantsika. Andriamanitra dia vonona sady makasitraka iaino ny fivavahana marina ataon'ny zanany na dia izay mahantra indrindra aza, nefa toa tahaka ny tsy fidiny amintsika ny ilaza ny mahory antsika amin'Andriamanitra. Mba ahoana re no hevitry ny anjely any an-danitra ny amin'ny olombelona mahantra tsy manan-kery sady alaim-panahy raha mangoraka azy ny fon'Andriamanitra feno fitiavana tsy voafetra sady vonina anome azy mihoatra noho izay hainy angatahana na iveriny nefa kely fangataka sady kely finoana. Fifaliana ho an'ny anjely ny miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra sy ny mitoetra eo akaikiny. Ny fidiniana amin'Andriamanitra no heveriny ho fifaliany ambony indrindra, nefa ny olombelona teraky ny tany izay mila fanampiana fatratra izay tsy ainiza na iza omena fa tsy Andriamanitra ihany dia toa afa-po mandeha mamaky ity fiainana ity, tsy manana ny azavan'ny fanahiny sady tsy miraika aminy. Ry mpiaino malala, ny itarian'ny tenin'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity dia ny hoe mahagaga hoy izy ny mahita ny akely ny fivavahantsika, ny afoy ny fivavahantsika, ohatra ny tsy hita eo amin'ny fiainantsika mihitsy zany hoe mangetaheta n'Andriamanitra izany, ohatra ny tsy hita eo amin'ny fiainantsika mihitsy izany hoe mila miantoraka eo amin'Andriamanitra indrindra fa amin'izao fiainana iainantsika izao, izay fiainana ohatrany hoe tsy fantatritsika tsony no avy, tsy mahalala ny ampitso isika. Ry mpiaino malala, ndaontsika namafy ny fivavahantsika amin'Andriamanitra ao anatin'izao 4 andro hiarahantsika amin'ny Kristy izao. Manarona izay malaina mivavaka ny fahamazinan'ilay ratsy, ny fakapanaby tsy ndevoly ao am-pony dia mandavo azy amin'ny fahotana. Ary tsy inona no mahatonga izany fa noho ny tsy fahampiny ny tombontsoa nomen'Andriamanitra azy amin'ny fivavahana, noho ny tsy fahampiny ny tombontsoa nomen'Andriamanitra azy amin'ny fivavahana dia lasa malaina mivavaka, lasa kamo mivavaka. Nahoana ny zanaka lahy ny zanaka vavin'Andriamanitra no kamo mivavaka, nefa ny fivavahana ny fanalahidy eo an-tanany finoana amohana ny trano fitehirizan'ny lanitra izay iraketana ny areniny tsy toa tsy talany. Ry mpiaino malala, eto dia tsy pihana mihitsy fa ny fivavahana zany no fanalahidy na lakile eo an-tanany finoana amohana ny trano fitehirizan'ny lanitra. Ry mpiaino malala, andao andalo izany fanandramana mahafinaritra izany isika. Raha tsy mivavaka mandrakariva sy miambina amin'ny mpahazotoana isika dia atahorana ho tonga tsy mitandrina sy miala amin'ny lalana marina. Ilay fahavalo dia mahalala tsara fa ny fivavahana miredareda tao am-pinoana dia tonga antsika atohitra ny fakapanahy afitsony. Noho izany dia misakana ny lalana makany amin'ny rakotra fanaovam-panavotana izy. Hitantsika ny fanandramana ny lalovan'ireo olon'Andriamanitra tahaka izany ry Daniel. Anisan'ny tsy ambara telo teo amin'ny fiainan'i Daniel rehefa nandalo fotoan-tsarotra izy ny vavaka. Tandiditsika tsara nga matantaran'ilay mpanjaka Nebokadnezara rehefa nanonofo izy, tsy fantany ny nofony, tsy tadidiny ilay nofony ary tsy fantany ny heviny, dia nitereny ireo olon-kendry rehetra hafantatra izany, soa ihany anefa fa nanana Andriamanitra i Daniel.
ary izany Andriamanitra izany no manome an Daniela ny fanala ity, nomeny azy mba nahafantatra ilay nofony mpanjaka. Ahita fahagagana isika, iova ny fiainantsika raha mampiatra izany fivavahana izany eo amin'ny fiainantsika. Ny fivavahana mantsy dia manova zavatra, manova ny fiainantsika izany fivavahana izany, ary manampy antsika ihany koa izy anohitra ireo fakapana maro isan-karazany. Ety am-pamaranana ara dia ozy izy hoe misy fepetra sasany izay azotsika manantena fa iaino sy amaly ny fivavahantsika Andriamanitra. Ny anankiray anisan'izay voalohany indrindra amin'izany dia ny fahatsiarovantsika ila fanampiana aminy. Zay zany no anisan'ny fepetra izay amalian'Andriamanitra ny fivavahantsika, dia ny fahatsiarovantsika tena, fa tena mila fanampiana tanteraka amin'Andriamanitra isika. Matetika maro ny olona no mivavaka sady mangataka amin'Andriamanitra ihany izy kanefa tsy matoky fa hamaly vavaka Andriamanitra. Lasa izy sady mangataka fanampiana ihany amin'ny manodidina azy rehetrarehetra ary midika tsy finoana izany. Fa ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika raha tiatsika ny enon'Andriamanitra ny fivavakantsika dia ny ahatsiarovantsika tena, fa tena mila fanampiana amin'Andriamanitra isika, mangetaeta an'Andriamanitra isika, mangataka isika fa hamaly ny vavakantsika Andriamanitra. Dia ho hitanao fa hamaly ny vavaka izay angatahanao Andriamanitra. Izao ny teny fikasana ety am-pamaranana ao amin'ny Isaia 4:7 dia hoy ny teny fikasana hoe andatsaka rano amin'izay mangetaeta ao ary rika ho an'izay tany karakaina. Raha tena mangetaeta tokoa ianao, raha tena maniry ny fanampian'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao, mandritra izao 40 andro miaraka amin'ny Kristy izao, dia ny teny fikasana dia hoe andatsaka rano amin'izay mangetaeta izy ary amerika ho an'izay karakaina. Maniry ary-piainy malala isany mandritra ity fotoana anaovantsika dibe ity dia mba nyteny fikasan'Andriamanitra ny ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Ataovy ny fomba rehetra azotsika izany teny fikasan'Andriamanitra izany, ampetrao amin'Andriamanitra ny fiainantsika, matoky azy fa iaino ny vavaka izay ataontsika izy. Ombantsika mandrakarivany ilay Andriamanitra izay nahary sy namonjy atsika, ary ny teniny ho tafatoetra betsaka ao anatintsika tsirairay avy. Irinao ve nitondranam-bavaka anao indray amin'ity androany ity, mba hahatonga atsika angetaeta, mba hahatonga atsika hatoky an'Andriamanitra, ary mba hahatonga atsika tena hivavaka tokoa, amboraka ny ao am-pontsika amin'Andriamanitra. Raha irinao izany dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka ho anao ny tenako amin'ity androany ity. Hivavaka isika tompoko. Ray masinao makasitraka noho ny teny izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Fantatray tokoa tompo fa mahalala ny zavatra ilainay ianao, indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra lalovanay izao. Tsy misy miafina aminao tokoa tompo ny toe-javatra iaina ny vahoakanao amin'izao vanim-potoana izao. Miaina ao anatin'ny valana retina izay sarotra tsabona izahay, miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny korotana sy ny zavatra maro isan-karazany. Ray masinao, raha sitrakao, ampio izahay mba anana fanandramana manokana ny amin'ny vavaka, ny amin'ny famborana ny ao am-po aminao. Efa fanaonay izany, kanefa dia mbola mampirisika anay ianao amin'ity androany ity, mba tena hivavaka bebe kokoa, mba tena amboraka ny ao am-ponay bebe kokoa, ary atoky anao eo amin'ny fiainanay. Ray masinao, tehirizo ho anao izay, ampio izay mba ahita fifaliana, ahita tombontsoa tokoa eo amin'ny fitarainana aminao, ka mba iaino vavaka ianao. Maro aminay
zay manaraka izao fandarana izao tompo ny manana atombavaka manokana zay angatana aminao mino izay fa natanteraka ny teny fikasanao ianao fa maly ny vavaka hoaraka ny sitraponao irery any dia amin'ny anaranao nanonana izany vavaka izany amen. Makasitraka atsika mpihaino rehetra nanaraka ity fandaharana ity 7 andro miaraka amin'i Kristy ka dia manao veloma mandra-piaona amintsika tsirairay avy indray fiadanany tompony notononina ho amintsika.